Alleloia de amin'ny fifaniana lehibe indray la lasiny bamalala no ianona amintsika amin'izao fotoana izao a dia manana fiadanana tompo amintsika tsirairay avy zay tratrantsy eto indray androany ao anatin'izao fandarantsika afaka fiembelona zay rano amin'ny fandarana andramoka izao a ny akiradio a ny mpikambana anatin'ny vavaka fiembelana dia indrindrandrindra ny groupe zay maharesy zay miaraka aminay isan'andro a izay isorana manokana anototosan'izao fandarana zao miaraka aminay mivady a ny fiadanan'ny tompony eo amintsika tsirairay avy ary matoky sy mino aho fa amin'ity androany ity raha tonga eto ianao a dia ifampahereto indray tsika amin'ity androany ity dia tena aminao hoe maretatra amin'ny farany a ary miarabanao ihany koa nahatratra zao andro sabatany Jehovah zao satria efa anatiny mihitsy tsika amin'izao fotoana izao ho sabata fitsaharana ho sabata fahafinaretana ho sabata fifaliana ho anao anie ary fandresena ho anao anie ity sabata anio ity dia tahiny Jesosy tsika rehetra androany no vao tonga eto dia tetena aminao hoe tsy kisendrasena koa no nahatongavanao teto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao a ka dia maharetatra amin'ny farany adin'ilay sasany eo ny raha antsika indray mety mihoatra kely arakaraky ny fitarihan'ny fanamasina eo indray mety latsaka kely ihany koa fa tetena hoe maharetatra amin'ny farany ianao a fa ao anatin'ity fandarana ity isy bitsiky ny fanamasina eo amin'ny fiainanao ary possible izao tenin'Andriamanitra renesinao eto izao hanovany lalam-piainanao ary tadidio fa fehezantena anankiray avy amin'ny Andriamanitra dia manova ny fiainantsika manontolo ka sao dia mba hainao zay sendra tonga eto io zany a dia tonga ava soa maharetatra amin'ny farany afary zay miaraka aminao eto ianareo izay fampankety kosa dia tahiny tompo manokana nanabavy fantain'ny lalana irina nanabavy lalaza anaky zokifelina rakoto izy niditra voalohany teto androany a fahasoavan'Andriamanitra ny ameno anao hatrany atampon-dohatra ny ampaladia amin'izay rehetra lehanao elo lalananao Andriamanitra loha lalanao ho vody lalanao anie a Jesosy Kristy ho kitana fitarikandro amin'ny fiainanao a ho andriafo amin'ny alina ary androraona amin'ny atoandro dia aza misaraka amin'ny tahiny tompo ranabavy lalahy tahiny tompo ranabavy Sandola Fity Eliana Razana Monika ao ihany koa i Mamy Sirandry Felana Rakoto Rodiny Marie Kadaka Malala Faliray Eritofo tahiny Jesosy Marie Jo Becky Rolande Koda Leoni ao ihany koa
i Bert Sava, ao ihany koa izay koa mbola sandrabaiko teo, Kadaka, Verselina, Bert Sava, Marijo, Mami, rehefa melony enena fimezana, Erika, Rantalina Marie Charline, ao ihany koa i Jonathan Tahiny Jesosy, i Tojo Mikael, Geneviève Randriamananjara, Ranabavilina, artisanat de Madagasikara, Eden Sandy, Tongasoa, efa hitako eto zany anarana zany, Mampionina, Yama, Tongasoa isika rehetrarehetra, Jesosy Mahery, Rahavavin-dranabavy Erika, Normalala Seheno, Kodaniela, ao ihany koa i Ranabavy Mihaja moa le Jesosy Mahery teo, dia ao ihany koa Ajasika Patitsia, Erika, Tongasoanareo, Samita In'Andriamanitra, faly be mahita anareo dia ny tena faniriana hitanareo aharitra hatramin'ny farany amin'izao fandaran'izao androany ny ekipiaraka amintsika eto androany hitondra mbavaka ny fandarana ny vavaka fanomboana dia ranabavitsika Lina, zanaky ranabavy Rantalina Marie Charline, izy no hivavaka fanomboana. Dia avy eo hitondra famotinana amintsika eto Fity, famotinana amin'ny teny frantsay, dia avy eo hitondra tenin'Andriamanitra amintsika eto kosa ranabavitsika Tina Rakoto Arzaka ao Paris ao, dia hivavaka ho an'ny firenena Ranabavy Yama. Reo ny ekipiaraka amiko eto androany ka dia hotahiny tompo ary tsika rehetrarehetra dia mahareta hatramin'ny farany. Andao aloha hivavaka ametraka amin'ny fotoam-pilatan'Andriamanitra tsika mba tahiny tompo aloha Razana Monika sy Antonina Suzelle, tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Andao ary Ranabavy Lina hanao ny fitenenana, tahiny tompo. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tsika mianakavy izay miaraka manaraka izao vavaka fiambenana izao indray. Dia raisiko fahasoavana ho ahy mandrakariva ary avana malala ny fandraisana anjara amin'izao vavaka fiambenana rahantsika manao izao ka dia manasantsika tsiraray avy indray ary ala hivavaka. Ry Jehovah Ray Masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia fifaliana lehibe ho anay hatrany Jehovah Ray no miantso anao. Mangataka ny fanatrianao amin'izao fotoana izao fa alizay misaotra sy mankalaza dia raha ny anaranao masina fa noho ianao no mbola mahatonga anay eto. Misaotra Jesosy malala tamin'ny tontolo andronay tsiraray avy izay niraisinao tanana feno matoa izay mbola eto dia noho ny fitiavanao mbola tsy mahala handritra anay tsiraray avy. Misaotra indrindra amin'ny famindrapo lehibe izay mbola atolotra ao anay fa ianao irery no manome izany. Jesosy olombelona tsy tanteraka izahay, anaty tsy fahamendrehana, natao amin'ny fihetsika izany, natao amin'ny fiteny, natao amin'ny fisainanay izay rehetra petipetina tsy mety nataonay teto anatrehanao dia hifonanay amin'ny anaranao izany Jesosy. Ary angatahanay ny rahasoanao anadio anay tsiraray avy mba ho mendrika anao tokoa izahay. Ary dia mangataka anao izay Jesosy amin'izao fotoana irahanay miara-mivavaka izao, ny fanahy masonanao ka hirotsaka aminay tsiraray avy n'aiza n'aiza misy anay maneranay ity tany ity, hatramin'ny connexion anay reto fitaovana rehetra ampiasainay Jesosy voky-takofy amin'ny ranao ary voka ny fanahy masonao hiasa mahery hanjaka aminay tsiraray avy fa manana hafatra ampitaina aminay indray ianao amin'ity androany ity ka na pastera izay melabelatra ny toriteny izay mitondra ny toriteny rehefa avy eo ihany koa miaraka mivavaka ho an'ny firenena dia ianao ny fanahy masonao ny hirotsaka amin'ny tsiraray avy Jesosy ary ho an'ny mpiaino rehetrarehetra ihany koa n'aiza n'aiza misy anay dia mba ho tafita tsara, ho tafalatsaka ny am-ponay ny teny rehetra izay ampitainao satria tena teny fiainana ny teninao Jesosy ary tena mitondra fanitsiana, fananarana, fanampiana ho anay tokoa. Koa dia manatrea anay Jesosy ary dia amin'ny anaranao mavonjy mangatahana feno hanaovana izany vavaka izany.
misaotra ny mivavaka raha eo. Amen. Alleluia. Saotra betsaka ny ranavavitsika linatsika tao anatin'izay vavaka mahafinaritra mamy sady matsiro. Misaotra ranabavy, Andriamanitra manankirepasoavana ania ombanao hatrany hikarakara-nao dia hamaly fitianao ihany koa. Alleluia. Dia maharita mitombo ositra, mitombo fahasoavana Andriamanitra ny tahanao. Rolianisa Tinarakotoary Zaka, Noro Malalaseheno, Aingo Nirina Solo, tonga soanareo faly mahita anareo. Hitra amin'ny tenin'Andriamanitra sika rehefa avy eo. Aoriana tira teo anatin'ny tira zany no maka baiboly dia maka toerana tsara fa eno lolotsika eno famitinana. Zay aloha kely ataontsika fa mialatsiny fa famitinana aloha ny ataontsika. Famitinana ny toriteny omaly izay entin'ny fitia dia menofinaritra arytsika rira. Dia aoriana an'ity famitinana antsika no hiditra amin'ny hira dia eno tenin'Andriamanitra. Dao ary any fitiary ny fitenenana mihaino anao zay maheresitsika rehetrarehetra. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du jeudi 21 avril 2022 que je vous ai moi-même partagé. Le verset que nous allons lire se trouve dans Genèse chapitre 12 versets 1 à 4. Genèse chapitre 12 versets 1 à 4 au nom de Jésus. L'Éternel dit à Abraham: Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Donc dès le départ, on voit une grande obéissance, une grande confiance et une grande foi en Dieu de la part d'Abraham. Parce que Abraham, il a accepté d'aller dans un endroit qu'il ne connaît pas, alors que dans sa vie d'avant, il n'avait aucun problème. Il était riche, il était bien, il était tranquille, mais il a quand même accepté. Toi, obéis toujours à Dieu, parce que c'est après ton obéissance que tu auras accès aux bénédictions de Dieu. C'est vrai que nous, on hésite avant d'obéir, mais si on obéit, c'est là qu'on aura les bénédictions de Dieu. Et aussi, il ne faut pas servir Dieu parce qu'on aime les bénédictions. Il ne faut pas servir Dieu juste pour avoir les bénédictions, mais il faut faire comme Abraham, juste avancer. Parce que si on sert Dieu juste pour les bénédictions, quand les problèmes vont arriver, quand les bénédictions ne vont pas venir, c'est à partir de ce moment-là qu'on va se retirer de Dieu. On va tourner le dos à Dieu. Mais il ne faut pas s'accrocher aux promesses, il ne faut pas s'accrocher aux bénédictions, mais à Dieu qui lui peut te donner les bénédictions et les promesses. Alléluia. Donc Abraham, il a décidé de suivre l'ordre de Dieu. Puis un peu plus tard, Abraham, il était triste. Il était triste pas parce qu'il avait des problèmes d'argent, pas parce que il n'a pas été béni, mais parce qu'il n'avait pas d'enfant. Abraham, il était inquiet en fait à ce moment-là. Il a dit à Dieu: ah, Seigneur, ce sera Eliezer alors mon héritier, parce que je n'ai pas d'enfant. Mais Dieu lui a dit: non, ce sera pas Eliezer, ce sera celui qui naîtra de toi qui sera ton héritier. Dieu lui a dit ça dans Genèse chapitre 15. Puis ensuite, dans Genèse chapitre 17, Dieu il a répété cette promesse. Il a répété cette promesse, la promesse qui dit que Abraham il aura un enfant. Nous allons lire Genèse chapitre 17, versets 15 à 17, au nom de Jésus. Dieu dit à Abraham: tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations.
des rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Amen. Donc, au verset 16, Dieu il a dit donc à Abraham qu'il va bénir Sarah. Il a dit, je la bénirai. En fait, cette bénédiction, elle était adressée à Abraham, mais vu que Sarah fait partie de l'entourage d'Abraham, elle a été bénie avec lui. Elle a été bénie avec Abraham. Toi aussi, quand Dieu te bénit, les gens autour de toi seront bénis avec toi. Pasteur, il a témoigné que depuis qu'il a travaillé dans son entreprise, depuis qu'il a commencé à travailler dans son entreprise, l'entreprise a pu faire un grand marché, ce qu'il n'a pas réussi à faire avant. Alors que son chef, le chef de son entreprise, il n'est pas chrétien. Bien au contraire, il a d'autres dieux, il prie d'autres dieux, mais ce chef-là, il a été béni parce que pasteur, il a été béni par Dieu. Et donc lui, il a été béni avec pasteur. Puis ensuite, au verset 17, on lit au nom de Jésus, Abraham tomba sur sa face, il rit. Donc ici, on voit bien que Abraham, il avait du mal à croire ce que Dieu lui a dit. Il avait du mal à croire qu'il aurait un enfant. Parce que voilà, il était âgé de 100 ans et Sarah était âgée de 90 ans. Et donc, il avait du mal à croire ça. Sarah aussi, elle avait douté, elle avait beaucoup douté. Dans Genèse chapitre 18, elle a ri, elle aussi. Elle s'est dit, mais c'est impossible que j'ai encore un enfant à cet âge-là. Mais Dieu, il tient toujours ses promesses. Peu importe les promesses qu'il fait, même si il dit que les poules vont avoir des dents demain, on ne doit pas rigoler parce que si il le dit, ça va se réaliser. Et aussi, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire. Donc si toi, par exemple, tu es stérile toi aussi, mais que tu souhaites avoir un enfant, tu peux demander à Dieu et Dieu, il peut l'accomplir. Dieu, il peut te donner un enfant. Alléluia. Et Dieu, il a tenu sa promesse, la promesse qu'il a faite à Abraham dans Genèse chapitre 21. Il a tenu sa promesse. Isaac est né. Alléluia. Après 25 ans d'attente, Isaac est enfin né. Donc voilà, la naissance d'Isaac a provoqué une grande joie en Abraham et Sarah. Alléluia. Mais dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 2, on va lire au nom de Jésus. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. Donc ici, Dieu il a mis Abraham à l'épreuve. Il a demandé à Abraham d'offrir son unique fils, donc Isaac, en holocauste. Alors que Isaac, c'était son seul fils, c'était la fierté d'Abraham, c'était la joie d'Abraham. Mais Dieu, il l'a demandé à Abraham. Dieu, il voulait savoir en fait à ce moment-là s'il préférait Isaac ou alors celui qui a donné Isaac. Mais on a la réponse au verset 3. Au verset 3, on lit au nom de Jésus. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Amen. Alléluia. Donc, en plus ici, Abraham, il n'a pas attendu longtemps. Il n'a pas attendu d'arriver au chapitre 24, puis ensuite redemander la confirmation à Dieu. Est-ce que c'est vrai ce que tu m'as dit? Est-ce que c'est vrai? Tu vas vraiment me demander d'offrir mon seul fils en holocauste? Non. C'est vrai? C'est vraiment vrai? Non. Abraham, il a directement obéi. Il s'est levé de bon matin pour obéir à la parole de Dieu. Et puis en plus, c'est Dieu qui lui a donné Isaac. Dieu, il peut le lui prendre, mais il peut aussi le lui rendre. Alléluia. Toi, ne cherche pas Isaac, mais cherche celui qui peut te donner Isaac. Ce n'est pas l'argent la solution à tes problèmes, mais c'est Dieu. Donc, ne poursuis pas la bénédiction, mais poursuis Dieu. Cherche Dieu, parce que c'est Dieu qui peut te donner ses bénédictions, c'est Dieu qui peut te donner ses promesses. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du jeudi 21 avril 2022.
Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Isaorantsika an'Andriamanitra misaotra betsaka any fititsika tao anatin'izay famitinana izay fa tena ilaina ny famitinana. Betsaka ny olona tsy dia mahazo teny gasy eto na dia zanakitsika gasy reo zanakareo gasy reo ary betsaka ny tsy mahay teny gasy dia alao mba fantatry ny olona inona ny zavatra resahantsika eto. Misy aminareo koa maromaro aminareo manambady vazaha, mety tsy dia voatery ho vitanareo ny anazava hoe inona ary mety mba mijerijery ny comptentsika any hoe inona mba mahavariana ty vadiko ty, dia fantany fa resaka filazantsara, fantany fa resaka Jesosy. Halleluja. Dia tahiny topary isika tsirairay avy dia iantoroteny ary tsika fa ndao aloha iseto kely tsika tombositra fity tombo fahasoavana Jesosy amaly fitianao. Halleluja. Dia misaotra tsika koa makasitraka sy makahery azy ireo foana fa mampahery azy hatrany izany. Seto kely tsika anatin'ny tirity sady aka baiboliny akaterina tsara dia ataontsika tira mahafinaritra ity ho voninahitr'Andriamanitra. Mino ho finaritra isika. But to me, sit to
Alleloia. Arak'izany izy zany a dia tokan'Andriamanitra. Mahafinaritra io Andriamanitsika io fa tsy mba mety afa-po izy io. Alleloia. Fa vao mijery antsika dia ny anisy soa ihany, ny anisy soa ihany. Alleloia. Mihodina kely dia mandalo izy dia vao hita indray misy tsy milamina dia misy tsy mahafa-po azy dia karakarainy indray. Isan'andro Andriamanitra manasoa ny fiainantsika ary manatsara ny fiainantsika foana izy a. Ary resaka momba izany tsika rehefa avy eo. Androany tsika araka amin'ny ranabavintsika Tiana Rakotoarizaka. Izy nitondra antsika anatin'ny toriteny androany ka dia manasa anao hoe mino finaritra ny hafatra izay entiny amintsika eto androany izay antenaina fa hampahery antsika tsirairay avy. Dia mino finaritra ary tsika ao aorian'ity toriteniny ity dia heverina eto ihany hamela velatra ny toriteny tahaka ny mahazatra. Dia ieny ary ajerevantsika ny Marie Ange zany izy zany a. Izy hoe fa lasa dia ny zanany mbola eo. Ndao ary mino finaritra ary Tiana Rakotoarizaka avy eto Frantsa nitondra antsika anatin'ny tenin'Andriamanitra dia heverina eto avy eo mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo ranavavy Tiana Rakotoarizaka, anao ny fitenenana. Faly be indray ny tenako rehefa mahalala tafiaraka aminareo izao takariva izao dia samy mitahian'Andriamanitra sy atahiny ny fanahy masina antsika rehetra dia hiaraka maka ny tenin'Andriamanitra tsika. Dia izany teny izany dia hitantsika ao amin'ny Matthieu 12:9-20 ka hatramin'ny 30. Matthieu 11:28 jusqu'à 30. Amin'ny anaran'i Jesosy namakiko izany teny izany. Mankanesa aty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra tsy mavesatretana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Ento ny ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavy na mpo aho dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny zioga ary maivana ny entako. Amen. Alleluia. Ny tenin'Andriamanitra izay novakitsika teto moa rehefa malala dia teny afatra nomeny Jesosy. Ny tenitsika hoe ianao izao izay mitondra ny azo fijaliana ka mafy eo amin'ny fiainanao dia tadidio rehefa malala fa na dia mafy ohatran'iny na ny azo fijalianao, na dia be dehibe raha na sakatrakana eo alohan'ny fiainanao dia tadidio fa tsy irery ianao. Indrindra raha mahalala ny fitiavan'Andriamanitra ianao, mahalala ny izany fitiavan'i Jesosy izany ianao dia atsoy izy ary izy ny araka aminao, izy ny araka aminao hilandra n'izany entanao mavesatra izany. Araka ny tenin Jesosy hoe ento ny ziogako ary miarah amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavy na mpo aho dia hahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Ndry sady mbola ampiany Jesosy sady izany eo izy maimai-pony miantso ianao dia mienanao miantso ianao dia tonga, miantso ianao sady maimai-pona amin'ny fitiavana sady tsy dia davina lavitra izy fa miantso ianao. Jesosy io fanahy masina ampio fa mavesatra ny azo fijaliako, ampio fa tsy zakako ny zioga etiko. Azadiny rehefa malala fa tsy lavitra Jesosy. Izy ny tay
sy anazava ny lalanao lalandava ary tadidio fa tsy irery ianao. Ary itsika zay efa manana ny tapakila dia tany mafy fa ny fakapana sy ny hery ratsy dia ao aorianantsika ary mamily atsika lalandava. Aherezo, ampaherezo foana ny herim-panahintsika, ny fanahy masina, ary aza mirehareha, aza belolopo fa mba kely oatra ny zazakely hoy Jesosy. Ny fanahinareo ataovy kely oatra ny zazakely, fa izany ny sitrako. Aza be rehareha, aza manao izay mahasosotra amin'ny foko izy Jesosy, fa ataovy araka ny sitrako ny zavatra rehetra, ataovy araka ara-pitiavana. Dia izany ry malala no fitiavana sy afatra Jesosy foana hoe mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra, ianao izay mahatsiaro reraka lava, ianao izay mahatsiaro mitady vola lava, ianao izay mahatsiaro tena hoe mijaly nefa tsisy fitsaharana. Dia tadidio fa misy olona mijery ianao, misy fahazavana, misy farany zavatra rehetra, fa mila miantso ianao ary mila mifantoka ianao, mila manao, mila manantona an'Andriamanitra ianao zany, mila manao voady ianao, mila manadra ny tenin'Andriamanitra ianao, mila manadra sabaty ianao, mila manadra ny tenanao ianao, mila manadra ny fanahy masina ianao, ary mila manadra izany hoe lalàn'Andriamanitra zany. Dia ho hitanao fa anakaiky tsy ho lavitra anao Jesosy, ary tsy ho lavitra anao zany fanondrena sy fitsaharana zany. Ary hitanao fahazavana lalandava. Dia mahereza raha avako, mahereza ry ranadahy ranabavy, maherezitsika rehetrarehetra dia aza elana ny fitahian'Andriamanitra, ny teny masina, vakio lalandava ny baiboly, ary adrao ny lalàn'Andriamanitra. Dia mba hamontona, mba hahendry, mba kely zay zavatra miseho amin'ny fiainanao rehetra dia mba ataovy amin'ny mpitiavana, mba olona mba manaiky sy manadra ny zavatra rehetra, ary manaiky diso amin'ny alalan'ny fitiavana sy ny herim-panahin'Andriamanitra, ary mahay mandresy an'izany satria ianao dia olon'Andriamanitra. Ary raha mahatsiaro resy sy vizana sy reraka ianao, ary indraindray ny fakapana ratsy maherina ianao, dia tadidio fa Jesosy tsy lavitra anao. Dia mahereza raha avako, mahereza ry hava-malala, dia ny fitahian'i Jesosy ny eo amintsika rehetra ny fahazavany ihany koa, dia voninahitra sy tera amin'ny anarany masina indrindra. Amen. Alleluia. Alleluia. Isaorantsika n'Andriamanitra izany toriteny izay nentin'ny ranavavitsika Tiana Rakotoary Zaka izay. Dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana ny ranavavy amary fitianao. Misaotra indrindra ilay tenin'Andriamanitra tonga dia mampahery ilay verset, ary isaorana n'Andriamanitra ny nitondranao an'izany. Dia Andriamanitra manankaream-pahasoavana amary fitianao, ampitombosanao, ampitombo fahasoavana anao, dia ho tendreno solivavana mandrakarivany ianao. Ka raha misy zavatra izay ilainao, izay iren'ny fonao dia ho tanterahan'Andriamanitra. Tiana Rakotoary Zaka. Misaotra antsika rehetra ihany koa mampahery an'izy ireo, fa mampahery azy foana ny fankasitrahana izay ataonareo ireo, dia tahian' Jesosy
tombosy mitombo fahasoavana jesosy amaly fitianao. Alleloia. De tahiny tompo no elifantoa teriralibenja Samir Tansiara soana internet Angela nanita nini za zo androany voitan'izany nanita nini zany de tonga soa ianao de maretatra amin'ny farany. Samir Tansiara moa efa ela ihany nahitana azy teto Angela io efa mifo. Alleloia. Soa meva de Zamina kamaradin'i Jesosy mbola tsy nalabaiko teo daholo zany de izy koa Mama Valentina tahiny Jesosy isika rehetrarehetra. Matotoko faraika ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo hatramin'ny fatelopolo vakiko aminaran'i Jesosy. Makanisa ty amiko ianareo rehetra izay miasa faritra sy mavesatretana fa za mianareo fitsarana eto ny zioka ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina-poa da hita fitsarana ho an'ny fanahy ianareo ianareo fa mora ny zikako ary maivana ny etako. Alleloia. Amen. Misy antso eto, misy invitation eto rehavako malalako ary ty invitation ty de misokatra ho an'ny rehetra. Ianareo rehetra tsisy akanavaka rehetrarehetra na gasy vazasa japonais na fotsy na mavo na mainty na mena na lava na fohy na manitra na manankarena araky ny nametrahan'ny toro malagasy ny nasiany saranga anankitelo tao iarivo moa zany ny saranga rehetrarehetra ianareo rehetra, ianareo efa malala an'Andriamanitra, ianareo mbola tsy malala an'Andriamanitra, ianareo nanareo maditra na ianareo endry nizaniza. Mahafinaritra Andriamanitra rehefa miantso tsy manavakavaka izy. Na ny tsobolo na ny ngita volo izy raha nabavy hito na mainty na fotsy na andrina na ova na andevo na tanindrana na ambany andro ninona nizaniza. Ny olona no manisy an'izany zavatra zany, isika olombelona no namboly an'izany fa amin'ny Jesosy tsy nasiny zany, tsy nasiny an'izany sakan'izany na jiosy na tsy jiosy na andevo na tsy andevo na Egyptianina ary ianareo rehetra, ianareo rehetrarehetra na ny salama na ny marary na ny mandringa na ny kilemaina na ny ranjanana na ny bogosy na ny tsisy jerena. Alleluia. Zany ny invitation an'Andriamanitra. Mino aho fa na ny sola na ny borona mino aho fa voafaoko anata zany tsika rehetrarehetra tsy misy akanavaka ianao izay mijery eto androany. Tonga aminao ny invitation mahafinaritra be, ianareo rehetra ka matsapa an'ireto zavatra eto miasa fatratra dia mavesatretana. Ny olona milamina ve moa? Ny olona milamina vitsy ihany zany olona milamina ka mitady an'Andriamanitra zany. Rehefa milamina mantsika dia adinontsika Andriamanitra. Dia rehefa milamina tsika dia ny zavatra tiatsika atao haingana dia ny akamamin'ny fiainana. Dia fantatr'Andriamanitra fa tsisy ho avy avy aminy, tsy ho avy eo aminy, fantatr' izao fa tsisy andray an'izany invitation zany afa-tsy reto olona tratran'ireto zavatra reto. Mampalelo an' Jesosy mahita an'ireto olona reto dia niteneniny makanesa ty amiko ianareo rehetra. Reto avy le karazan'olona izay miasa fatratra sy mavesatretana. Raha misy olona zany mahatsapa hoe miasa fatratra izy dia mavesatretana izy dia miantefa aminao zany antsom-pitiavana, invitation, fanasana ngezabe. Zany hoe makanesa
makanesa ty raha misy zany olo leto a matsiary izy hoe miasa fatratra zany de tena miasa fatratra tsy mipetraka mitotototo mbola vao nandeha nivoaka ianao a de vao mivoaka ianao de fa mila miazakazaka manenjika lera de fantatrao misy zavatra miandry anao ato trano a de miasa mafy mamelona mitady vola mba manao ny zavatra rehetrarehetra miasa fatratra totototo misy olona be de be am'izao fotoana zao miasa fatratra zaho ary havana de mieritreritra foana ny Madagasikara tena isaka mahita olona avy aty andafy de mipublier amin'ny Facebook hoe lasa midina Madagasikara de ohatra mangory vitsika zany tena mafy ny fiainana sady tena hitanao mihitsy tena misy vao tonga any ianao zany vao miala eo amin'ny aéroport de fa mitaitaina ianao hoe isy anaraka, isy anendaka, isy anafika tonga ianao zany de rano sotroina amin'ny robinet aloha de fa tsy haiko nefa ny tsara izy zao ano anareo zany a Madagasikara ny zavatra mafy ny fiainana any araka ny tendrana Baba Marisou mafy ny fiainana any de rehefa mahita ny Madagasikara de ozy izy le olona nisaka tamiko zay tsy ny hafahafa zany olo zany ny teny za ozy izy mba omeo vola tena variana ry havana tena marina zany teniko zany miresaka eo tahiny tompo pastera tahiny tompo nareo manao nareo any sosatro zao to de nitsorony marina mafy ny fiainana ty pastera izy za pastera mba omeo vola ozy izy fa za ozy izy ananan'olona trosa ny fiainan-janako tsy zarizary na ny sakafo hohanina za zao izy tsy samy voaka ny trano fa ananan'olona trosa tena tsy samy voaka ny trano zany izy nefa fa ananan'olona trosa tsy te ho hitan'ny olona iny fa mandehandeha nefa koa tsy maintsy mivoaka raha tsy mivoaka tsy mahita vola le vola hita nefa amin'io sady anlihana trosa ny isakafoanan'ny ankizy ny vadiny maty izy manano tena vehivavy izy miasa fatratra nge zany ry havany zany ny atao olona miasa fatratra aty andafy koa misy olona miasa fatratra misy olona rehefa mbola ohatra hoe mbola tsisy taratasy izy de iny ny atao mitsoaka polisy mampitaitaina foana taitaina eny an-dalana taitaina mandeha eny amin'ny gara sy ny eny amin'ny toeram-piantsonana rehetrarehetra eny nefa tsy maintsy miasa tsy maintsy mitady vola miasa fatratra le anabavy zay tsy fantatra de izy efa maty ny vadiny de manana vady kely manana vady faharoa de tsy fantatry io vadiny io fa ananan'olona trosa izy io vadiny koa mamono miasa fatratra nge ravana ny olona oatra zany tsisy fiainana nge zany ry havany variana ao mieritreritra any zany hoe jesosy tena sarotro zany fiainana zany za ozy izy tena te hamono tena fa alaheriko ny zanako no tsy hamonoko tena de aza manao an'izany mavesatra entana misy olona eto mananjanaka maditra ray mpianakaviana ray mpianakaviana mananjanaka maditra tondron'ny olona molotra ny ray aman-dreny no miditra ny zanaka ohatrany hoe zany no nanabeazana an'le zanaka fa tsy zany iza mba hanana ray aman-dreny ry havana iza ny ray aman-dreny hoe amolavolany zanany ho ratsy toetra sy hoenatra eny amin'ny fiarahamonina tsy misy zany koa zay tena tsy misy zany fa ny zava-misy de zao eta mavesatra zany eta mavesatra zany eta mavesatra eo amin'ny fiarahamonina eta mavesatra eo amin'ny fiainana
ny asa tsy misy ozy izy le publication hitako tamin'ny 2020 napahonena be raha tamitsika nanao gamaliely tsika moa zany mbola manao gamaliely hatramin'izao any mahatonga tsika manao gamaliely misy olona any Madagasikara tsy mihinana sakafo afa tsy indray mandeha antanirana mba fampiazana fitahiny izy ny solon-tenantsika any Madagasikara ampiandreo efa solon-tenantsika hatramin'izay misy olona amin'izao fotoana zao indray mandeha isan'andro vao misakafo nefa tsika misakafo intelo isan'andro mbola misy fotoana reo mitady goûter nisy le olona nanao publication tamin'ny 2020 tamin'ireny covid reny hoe nivoaka izy dia hitady vola amin'ny olo manao vady aman-janona dia ny telefônina no namidiny dia nisy nividy 15 000 francs 15 000 izay 3,000 ariary dia ny akanjo ao an-trano amidy mba hahafahana mividy sakafo zay nisy fotoana ny ana-krizy tsy haiko nareo izay olona mitovy taona amiko dia nandalo an'izany krizy sakafo tamin'ny taona 4,valopolo sy 5,valopolo sy 700 tany Madagasikara fa mafy ny fiainana tamin'izany tsy haiko nareo na mba nandalo an'izany fa zay nandalo an'izany hoe tsy misy sakafo nareo matsadidy bonbon yeye misy le bonbon kely reny dia rano mafana tsisy ny siramamy dia rano mafana dia tsetsampina ny bonbon yeye dia misotra an'le rano mafana tsotra raha le dité tsisy siramamy dia iny mba mamimamy io anaty vava nandalo an'izany vovokatsaka fotsiny no hanina reny misomenana vary sosoa fa mitsingevangevana eny ambony rano eny le vary atao farak'izay be rano mihinana hanina zay taloha mihinana tsaramaso dia voasana iny tsaramaso le mbola mitahony iny dia tsy harina ny foniny le fonina tsaramaso fa ahiny ambony tafo dia indray nanaovana lasopy rehefa maina any ny fiainanay taloha rehefa nandalo krizy amin'ny telo maraina milahatra eny amin'ny famatsiana milahibary vary mbola be vato be tadidiko zany tena mafy zany rehetrarehetra zany misy olona miaina zany amin'izao fotoana izao misoran'Andriamanitra ianao raha tia andafy fa tia andafy tsika tsy ohatr' izany tia andafy tsika tsy ohatr' izany tia andafy na olona tsy miasa ianao na inona manana sakafo foana ianao raha olona voatonga eto ka tsy manan-kanina dia mba miresaha aminay be dia be ny association manampy olona tsisy sakafo mena fotsiny sakafo aty mepotsiny adalany reny vazaha lasa 4 reny fa aty tsy tokony isy an'ireny aty matanjaka be aty za mifaneraseraman'olona fa aty tena matanjaka aty andafy aty misy société misy fiasana ozy ianao adala daholo ny olona ao amin'le izy rehefa miditra ao amin'le toerana ako dia mamena adala jereko amin'ny fitsikiny fotsiny tena adala ty aty ohatry ny tsy adala tsy fantatra ntsony hoe le olona mpitatana ve iza ny endry iza ny adala fa adala daholo fa angonina ny adala ty tsy manimbanimba tomobily ny andalan'izany fa maninona miasa dia tena miasa reo adala dia arakaraka ny degré an'ny adalany ny asa omena azy tsisy mandrongatra zany tena mandroso aty raha tiana tongavana zao misy tsy miaina zavatra mafy amin'izao fotoana izao io zao erikafa miaraka aminay le mitondra carnet dia omena ny carnet amena eo amin'ny fokotany amin'ny 3 maraina ianao milahatra n'le vary loza savony tsy nisy dia savony gazy mafy ny fiainana tamin'ireny fa ny fiainanao Madagasikara zao mbola mafy ohatr' izany mafy fa zany rehetrarehetra zany dia fitambaran'ny fiasana fatratra sy ny enta-mavesatra daholo indray andro nisy olona netsaka taminay tomany very ny volany ray hetsy ny tomany vola ray hetsy ohatr'indreny hoe very trano ireny tomany izy fa very ny volany
aiza ny anolonana zany vola ray etsy satria mafy vo nahita an'le vola ray etsy fa misy olona be de be mihaino eto am'izao fotoana zao miasa fatratra maraina parivan'ny andro miasa misy an'le irinao tadidiko fa tahirana tamin'ny mbola kely vao maneno ako de hiralay fa miomako mana namparena ana mihitsy zay zay tamin'izany mbola kely satria mieritreritra mpampanay zany indry mpampanay ny fo maraina mandeha miasa satria mieritreritra malelo mpampanay tamin'izany mpampanay ary veo le rahalay satria le rahalay zany hoe vao maneno ako de hiralay fa miomako na mamelombady aman-janaka dia tena so de mba tsy rakody salama fa rahalay ry salama fa betsaka ny olona am'izao fotoana zao saika manana eta mavesatra sy miasa fatratra daholy tsy olana nefa satria zao reny olona reny mihitsy no antsoin'Andriamanitra oly teny makanesa ty amiko ianareo ny miasa fatratra sy mavesatra etana be dehibe fa io tenin'i Jesosy io a makanesa ty io ny tsy mety resin'ny olona makanesa ty zany de zao za mijanona eto fa ianareo tra tamin'ny pasika zao tsy zay ny nakany an-tranonareo fa ianareo ny nakaty aminay makanesa ty aminay a izay hitandrina pasika de amin'ny pentekosta koa makanesa ty aminay izay hitandrina pentekosta fa andray fanamasintsika amin'io halleloia le makanesa ty zany a le miinvité mijanona eo fa anjaranao a no tolo io ny vato misakana satria ry havana malala ny olona miandry an'Andriamanitra ho tonga eo aminy ny olona miandry an' Jesosy anatony eo aminy misy fomba fiteny zay hoe foto-kazo sy vorona zao ke ry havana Jesosy a efa tahian'Andriamanitra Jesosy a milamina ny fiainany Jesosy a tena tsy miankina amin'izany izy fa ny olona no mila an' Jesosy ao am' Jesosy misy zavatra misy fanafodiny ireo zavatra rehetrarehetra mampahory ny olona na miasa fatratra na mavesatra etana zavatra ray tokana ny ilainao fitsarana misy olona am'izao fotoana zao rehefa na maniry an'izany hoe mba hanana fitsarana mba te hitsahatra misy tsenjerinay ny anarana izy zay tena ampianarana tsy haiko na tadidinareo fa tsy tadidiko tsony izy hoe ozy izy le omby hoe iza mahay zay tsenjery zay anaty boky de ny anarana foana zany tantara zany tsenjerana hoe aokare tompoko mba hakaina kely de le omby zany io miteny io a de velesiny le mpiandro io mitondra sarety le izy tadidiko zay tantara zay aokare tompoko mba hakaina kely netana maninona moa tsy hita velively tsy haiko zay mahatadidy an'izay nareo de le kapo vo metezitra be le mpiandro io hoe fetsifetsy anao fa lazainao fa reraka anao fa tsisy an'izany fa eto ny sarety misy zavatra ilainao ary io zavatra ilainao io a ao am' Jesosy fitsarana ny anaran'io fitsarana ny anaran'io boriky kale izy erika io ka omby le izy erika io tenen'ny Suzali omby tsarety sy omby tsarety le izy omby tsarety izany tsy mila fitsarana am'izao fotoana zao rehefa mandainga azy olona teny fitsarana esy tsy mila an'ireny toetran'ny olona toetrantsika malagasy ohatra misy zavatra nanan'ny olona de ianao tsy manana an'le izy de zao ny tenenao tsy tia an'ireny za mihitsy ny tsy tia an'ireny ohatry ny afaka mividy an'izy anao tena mihitsy ny tsy tia tsy mila an'ina na omena fotsiny ary nefa ny zavatra tsara fa tsy takatro de hay tsy tiako reny tsy mila an'ireny ave nareo vehivavy ny tena mpanao an'izany na matoa efa lehibehibe reny misy zavatra tsara eny aman'olona de fantatro zao anao fa tsy nanana an'le izy de zao ny teneninao tsy tian'io a tsy tia an'ireny a
fa mandainga zay milaza hoe tsy manana atikambo izy anabavy artizanay zay mihitsy filaza azy mandainga zay milaza fa tsy mila fitsarana am'izao andro mandreraky zao fiainana zao ary misy fotoana tena mitady mihitsy hoe jesosy aizany fitsarana fa mitotototo ny ainanay zany rehefa tao anatin'ny problemanay enina amby folo taona lasa de tsapako zany iny totototo tsy miasa fatratra etretinao zany hoe za taloha vo mifo ny mamoanay eo ambo fandrinako appel amin'ny banky manomboka amin'ny enina maraina de efa tonga anatin'ny banky ao anaty mort d'honneur zany mihitsy ohatry ny teneninay hoe tsy mila rena na atao cadeau aza nefa le izy tsy ananany de mody lazay fa de zao ny fiainako taloha ary zany na tonga tena tonga de nahita tsirony tao am' Jesosy satria zahako miasa fatratra de navesatretana nietako misy zavatra rehefa nitojoka ohatra ny tsy hitanay zany hoe io le izy nieta mavesatra de trosa de za miasa fatratra zay tretina hoe vo mifoa maraina oleo maneno telefona de ny gestionnaire-ko miantso anao gestionnaire-ko amin'ny banque zany mijery ny compte-ko izy de zao miteniny hoe za tam'izany ny compte-ko tena hafa de tena tonga de miteny izy hitany maraina io zany hoe reto avy ny chèque mandeha ny chèque-ko mandeha am'izany ohatry ny orana misy rakoto salama androany ianao besabetsaka izy ato androany raha zay jerena le apatsaiva teo am'le banque tsika no nijanona le zahatsony banque fa ty mihitsy le ty mihitsy le mitsenjery misaotra ny suzel aka re tomko mba akaina kely netana manindry tsy hita velively tsy araky ny aina tsy hoe akamony ny vozona marary ny kipi tenanao tena io le misaotra ny anabavy suzel tsika io mihitsy le tsenjery na apalaino ahy io taloha satria za mantsy ty biby be de ohatra malahelo aho mieritreritra an'le omby misaotra betsaka ny suzel nandefa alio misaotra ny tojo tsy tapaka ny aty marizao mandeha ny aty fa vo maraina mifoa de zao ny teneny ao amin'ny banky mila manenjika 20 millions ianao androany na mila manenjika 30 millions ianao androany tadidiko indray andro mila manenjika 90 millions ao anatin' ray andro mifoa tsy manana ninino fa tsy maintsy androany mila mahita 90 millions raha zany miverindreo chèque reo de mety hikahatra fonao midobodoboka vo mifoa mbola tsy misakafo mare mbola tsy nitsagny am'zay fa vo ambo fandriny ianao zany no manetranao de ny fona tonga de matahotra misy fanahina miainga avy eo ianao miainga avy eo de mitsangana de manomboka eo ny rotoroto manomboka eo ny rotoroto zahako taloha hatrany amin'ny amin'ny 7 arivo mbola afaka miditra ao amin'ny banky Antananarivo ao miandry anahako lay gestionnaire miandry ananao versement hatramin'ny 7 arivo nenina sasany miantso izy fa iza ihany ianao za amin'io ny zavatra ataoko ary ty koa tena neta mavesatra koa ty ianao le tsy mahazo manapotra am'le olona hoe za nge tompoko tsy manana ny vola io fa mila omenao assurance izy efa andalanaka efa ty etretinao zany ndrity mako zany alohan'ny andehanako asa mivalo maraina efa miala tany an-trano efa toerana maro ny tongako mandeha mitady vola mitondra ny tomobily any amiko tsy maintsy amidy ty androany tsy maintsy amidy androany tsy maintsy amidy androany zavatra ny an-tanana tsy maintsy amidy mba ahitana vola ao ampiasany ianao sady miasa ianao tompotrosa tonga manafina amin'ny mpiara-miasa sy ny patron anao fa tompotrosa hitavatavanao itonga io
miankavy aloha aza mitabataba retofoko faloma miresaka tsotra etretinao zany hoe za ko ampiasana no tonga ao polisy mampiseho karatra eo amin'ny accueil de hoe izy anyndrato de ry afabaraka mitaitaina vo misy olona miditra de io zany hoe olona akaty isa izy mirava amy 12 tsisy misakafo atoandro zany velomina amy moto etretinao zany hoe miala eo andraro amy fiasana koa amin'ny 12 mirava hiditra amin'ny 2 na am'ray sasany eo miala eo andraro tonga ny Tanjombato any Tanjombato makeny Ampitatafika makeny Isoraka eny Isoraka makeny Ivato maninona daholo zany mitady voly mifandeha koa amin'ny moto am'izany ozy ianao le mandeha nyreka tobila tena manenjika lera tsisy fotoana isakafoanana mirava amin'ny 9 totototo ianao mitady misy fotoana tadidiko mihitsy le mivarotra tomobile vo mirava miasa anenjika vola fa efa any amin'ny amy 1 alina misy olona miteny tongava ty atrano fa vidiko le tomobile any Ambohimankakely zay sy mampinona mi mipetraka any Sabotsy Namehana misy fotoana tonga any misy lolo tsy mety amiko io tomobile io ny gazoal anao nefa efa nitsitsina mba ho tonga any sisa avy any Ambohimankakely any amin'ny maizina be anao tsy maintsy ody ngano osiny aty hoe misy station mivofa tsarolina zany ry havana verina avy any anao sady reraky anao nona ny orana avy ody anao tsy nalafo inona no tenenina ny amin'ny banque rapitsy inona no tenenina ny tompotrosa tsaloko ray andro efa andro amy 3 maraina vo nalafo tomobile miainga amy maraina le amin'ny 9 maraina zany amy 3 maraina ny aliny fa nidify amy 3 maraina vo nalafo tomobile vo nandeha nateriny taxi mody any Sabotsy Namehana tonga antrano amy 3 maraina tsy maintsy mifondray amin'ny 9 maraina de mandeha makaiza mandeha mitsinjara manatitra ny reny voly reny ny sasany lefa ny amy banque sasany ary zany ny endriky ny atao hoe miasa fatratra sy mavesatra etana ho anao zay mety mbola tsy nandalo an'izany tsisy fiainana ny anay tam'izany ry havana mampionao tokantrano zara raha mahita ana za tonga atrano efa rerina sakafo efa tsy miditra amin'ny aina-tsondry maikifo maraina de rotoroto lava de mandeha mahafoana de tena hoe tena mitady miazakazaka ary saiky lasa dala ho saiky lasa dala misy olona tory zany misy invitation androany makanesa aty makanesa mila enao zany mandeha makany amy Jesosy fa tsy Jesosy akory ny andeha eo aminao pedemasy mila miatra atso Jesosy korahita atso Jesosy fa avy aty amiko na angala-panompon'Andriamanitra mba hivavaka ho afa tena mba hifadio anina ho nefa mafimafy ny ady ao Jesosy nefa ny teny makanesa aty makanesa zany misy heviny be dehibe makanesa zany mety hoe manatona avy mety hoe manarahana mety hoe mianoana mijerehana mety misy koa re miverena satria mety efa teo ianao lasa de makanesa ndray aty miverena ndray aty ary io miverina io tsy vitany hoe fiverena hoe miverimberina misy fiomanana ary etsika anankiray dingana anankiray ngeza be io hoe makanesa ty amiko io de io mahatonga ny olona rehetrarehetra mbola miady anaty ady mahatonga ny olona mbola ao anatina problème mahatonga ny olona mbola tena mikorotana. Alléluia.
satria maninona nareo rehefa manao ina moa filaza tony emoji sa misy anytony commentaire sarisary kely tony de misy amina de vitividio sary alefanareo misy aminareo zao mandefa le sary LGBT reny LGBT zany de re fikambanan'ireo sarim-bavy sarin-dasy ireo olona rehetra de tsika tsy mampiasa an'ireny de jerevy tsara zany nenareo zay sarisary kely alefanareo eto io zany le mamavalitina mahafinaritra kely ery sady manao sarin-doha mihitsy halleloia tsetsatsetsa tsy aritra iny tsetsatsetsa tsy aritra iny fa dingana tena anisan'ny dingana anankiray sarotsarotra amin'ny io makanesa tio tanao misy an'le zanakadala any amin'ny lioka any misy tantara anankiray de le tantaran'le zanakadala zay fantatritsika tsara tsisy efimpiry any amin'ny lioka toko 5 any misy an'le tantaran'ilay zanakadala de zao ny zavatra nitranga na tsy ary nijaly be izy niasa faratra sy navesatretana ty zanakadala ty satria zao potika ny fiainany eritreretinao fa voankazo fihinan'ny kisoa ny kisoa zany efa biby maloto hatram'izay ka ho mandrak'izay sakafo fanomeny biby maloto nefa nohaniny sisa ary betsaka ny olona am'izao fotoan'izao azao mahita ao anaty Facebook ao de lasa be dabe ny olona miteny tony ko fihinane tony ko fihinane de hitanao mihitsy le izy hoe taratry ny anohanana de mitady ny olona inona ny azo amenona aty amintsika koa zao ohatra zany rehefa manam-potoany mampionina de rehefa tonga aty aminay nareo hitanareo reny ortie reny ortie le zavatra maniry le manindrona be reny raha vovoakasa reny le azo hoaniny zay zao anaovany mampionina lasopy any reny lasopy ortie azo atao salady antany mampionina ny fomba fandrahoana azy raha misy an'ireny maniry eo tokotaninareo de azonareo hoaniny reny zay ro anaovany mampionina lasopy ortie tsara mihitsy fa le aty indray tsika tsy hoe tsika tsy manako hoanina de mihinana an'ireny fa satria le izy azo hoanina fa misy indray efa tena mezaka mihitsy mitady hoe tony hoanina de lasa mihinan-kinam-poana mihitsy nge fa ity lehilahy ty ho tena andriamanitra ny lika toko 5 satriny amen'ny kibony amin'ny voankazo fihinan'ny kisoa fa tsy nisy nanome azy asa fatratra izy ary mavesatra ary tena mafy ny fiainany ortie tena ortie mihitsy ny sady le ortie io zao avy anareo zay manana an'ireny eo tokotany de atoloko anareo ty raha mbola tsy fantatrareo ny ortie sady azo atao sakafo sady mahasalama ny ortie raha ataonareo dité ampangotrahanareo de ataonareo ampangotrahana zany de le rano ny azo avy amin'ny ampangotrahana iny ataonareo rano fisotro na misotro ray hevery nareo isa-maraina ray hevery alohan'ny atory de manampy be deabe atsika amin'ny fikorinan'ny rà mba jereo zany fa zay aloha anaova mampionina zany nareo avy mihinana matsiro be de misotro ranona ortie fa mahasalama be mihitsy ny ortie de zay aloha zany tsy aritra iny fa ty lehilahy ty tsy nety tamin'ny tena nitotototo izy irahan'ny olona miandro kisoa ary mety fikarama vary masaka ary tsy vary masaka toy ny ary zany efa karama efa tena tsisy mihitsy de lasa rehefa tonga ty nareo amin'ny pentecoste de anaovan'ny mampionina lasopy ortie sady vokatra izy zao maniriniry reny le tapatapahantsika eny anjaridaina eny fotsy fa tanjaridaina aloha misy foany reny aty aminay fa tsy le ny andalany reny fa reny mety maloto eny maloto ahoana moa zany fa izy zava-maitso maniry maniriniry ho azy eny izy mary zao de vao mahakasika an'ireny aloha de to de mamaivay be mamay be to de mamarimaritra be ny vatanao ohatra misy lailaihany be reny izy to de manindrona mihitsy de andao amin'ny groupe nareo andefasa mampionina sary sy ny fomba fikarakarana azy ho anareo zay mety mbola tsy mahay an'izay fa izao ny zavatra nitranga
tao ambadiky ireo ilay fijaliany le lehilahy le zanakadaly tya de nisy dingana tsy maintsy nataony nody aloha ny sainy de netrehitra hoe ty toerana misy anay ka raha misy olona zany eto mijaly fa mbola tsy mahatsapa zay mihitsy hoe ty fiainako misy nge olona revana misy olona fantatro zay hoa tapaka ny tongany de asiana platra za revana efa nisy fotoana ny anjera tamin'ny moto voatonan'ny tomobilina de tongotro io tapaka iloaliko io ny vilana de nasiana platra fa tena tsy haiko na toko mbola firy volana iny eo fa ny afa jour de nilemako le platra de netezako nisoriko satria nanelingelyna tsy afahako mandeha miasa tsy afahako mamelona vady aman-janaka tsy afahako mitondra tomobily zany mahatonga ny loaliko avia mandraky ty androana ohatry ny somary faible zay izy niany isoriko satria manelingelyna fa misy olona iny platra iny efa hoeri-taona eo ihany satria ty nitany olona le men'olona fiantrana tenao zany tsy afaka miasa tapatongotra mamekely any aloha zao le avana malala nodiny sainy de natsapa izy hoe ity fiainako tena tsy mety amiko no mijanona eto ny olona milamina ozy izy za mahatomy sary eto raha misy olona zany eto mijaly ka le olo mihitsy mbola matsapa hoe mijaly afoatra mety amiko zao mijaly zao hoe tsy maninona io e de mbola tsy hoanao zany ty andro ty fa raha ho anao kosa tena matsapa hoe tena indrisy maro ny olona karamainy raiko any a manakanina be zany efa ty jere ty mahazo aho de ho anao io androany misy dingana tokony ataonao andiny fa 20 mario amin'ny baibolinao a Luka 15:18 Luka 15:20 andiny fa 20 zao ny teniny iainga alleluia fanapa-kevitra Jesosy raha miteny hoe makanisa ty ka tsy miainga ianao tsisy ninona miova ny fiainanao be de be ny olona mare antson'Andriamanitra fa tsy mety miainga eo amin'ny toerana misy azy fanapa-kevitra Jesosy vonona hitan' Jesosy ny fijalian'ny olona hitan' Jesosy ny fahorian'ny olona Jesosy miantso makanisa ty fa ny olona tsy mety miainga fa ilay zanakadala kosa miainga ra-potoana izy ozy izy ao amin'ny 20 iainga alleluia ary manandanja be io teny io ninona fijalianao ninona fitarainanao hoe za Jesosy amin'jaly vonjeo e fa ianao tsy vonina iainga de tsisy ninona miova ny fiainanao Jesosy tsy tonga eo fa Jesosy miandry anao ery miteny hoe makanesa ty alleluia fa za mino fa orina ty toriteny ty misy olona resy lahatra eto androany iainga ary reko reny fanahiko fa misy olona iantefanjante fa mbola misy olona miasa fatratra sy mavesatretana eto ary mety efa elo io olona io ny teo amin'ilay toeran'izay fa ny olona tsy nety niainga ohatra ny tsapany any nge hoe tsy mety ny fiainany tsapany any za nge revana ato anatin'izany problemako zany tena reko hoe Jesosy tena milanao zao fiainako zao milanao zao fiainako zao zany natonga anao izy ianao mafantatrao natonga anao vonomboka ny vavaka de natsapa fitsaharana de tamana tsy niala amin'ny fivavahana ntsony tena reny ny fanahako nidina ato anatiny hoe fitsaharana manana an' Jesosy mafy ngeramany zany fiainako zany taloha mafy zany fa teneniko anao mifo ianao maraina am-parivan'ny andro misy fotoana matory taitra ho azy reso de mba efa tara ndray mifo ary avana de hiteny aminao androany hitan'i Jesosy ny zavatra mahazo anao fa ianao e mila manao dingana ianao androany mila miainga ianao fa raha tsy miainga ianao tsisy ninona iova ny fiainanao Jesosy miandry anao mila miainga eo ianao de mandeha ozy izy ny ten'Andriamanitra
iainga zao de ody any amin'ny raiko ka hiteny hoe raiko efa nota taminao sy teo amin'ny lanitra sy teo anatrehanao a mila miainga ianao miainga zany a mandeha mananton'Andriamanitra ary misy hetsika ataonao misy teny raiko efa nanota taminao fibebahana ry havana fibebahana ny atao hoe bebaka de zao tsy hoe mifona mifona fa tsy hanao tsongy tsy hoe mifona fona fadiso fa ny atao hoe bebaka mifona fadiso ary tsy amerina itsony aho tsy mibebaka ianao raha manota ianao androany de mivavaka bebaka de manao indray ianao raha pitso tsy mibebaka ny dikan'izany ny atao hoe mibebaka mifona de tsy mamerina itsony tadidio zay ka ny mifankanesanao am' Jesosy lay hetsika andehananao iny zany hoe makanesa ty ampo le fankanesanao indry de midika fibebahana de mibebaka bebeny hoe te anatin'Andriamanitra fa tsy mibebaka mibebaka zany dia zao voavirany eliko tsy mamerina itsony ianao fa ny olona tsy mahafoy fahotana de lasa tsy mety makao am' Jesosy nefa ny ravana Jesosy inona ny zavatra homaniny ho an'ny olona Luka marika matotoko fa 1:20 matotoko fa 1:20 vakitsika teo makanesa ty amiko ianareo zay miasa faritra sy mavezeza fa za ame anareo fitsarana mba hitsahatra am'izay zany mba hanao mikipetrapetraka mba hanao siesta kely ianao zany amin'ny hariva mba makamaka aina kely matory izay mizavy de hanao an'izany zany fitsarana zany a ohatrohatry zany mipetraka ianao a tsy manao ninina ianao a mitsahatra ny sainao a tsy ianao mipetraka fa ny sainao miasa ohatry zao a aiza le vola aiza le anyle fa mitsahatra any ohatrantsika mitsahatra rehefa sabata ohatro zay zao mitsahatra tsisy ninona le any itsony any ivelany any tsisy misy mitsahatra zany de ohatran'izao ataotsika zao vita zao reto a de atory miforapitso a tsisy ninona atao any ivelany any manompo an'Andriamanitra mijanona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra petraka daholo zao rehetrarehetra zao petraka ny fanahina rehetra petraka ny tebotebo rehetra petraka ny erehana rehetrarehetra ny ambany any mipetraka daholo na imarita ary rapitso mipetraka fa tsy maharirery tsisy be erehana tsony fa mitsahatra eo atombotry ny tompo any ny atao mitsahatra Jesosy voname atsika fitsarana fa itsika mila mandeha makany aminy ary ty koa ny zavatra tsy anatonan'olona ny Jesosy ty manomboka amin'ny 5:20 ty mahampatahotra ny olona hoy tena marina eto ny ziokako voataitra ny olona hoe zioka de izy ny olona ohatra ny tena zioka zany zoga apetraka eo amin'ny vozana taingim-bozana vao miteny hoe zioga de mitsoaka ny olona hoe ay tena makanisa mody eo makanisa ty amiko rehefa mena zioka zao le avako malala fa ny zioga de zao hitanao sarety a sarety a de misy an'le hazo lavalava iny makery aloha de iny hazo lavalava iny a mbola misy hazo anankiroa indray de makeo ny vozin'ny omby raha omby anankiroa no mitondra ny sarety raha anankiray moa de eo am'le omby ray fa zao rehefa mandinika ny omby ianao de zao a tsy de tena hoe mavesatra be iny tsy de tena hoe mavesatra be amin'ny voziny satria ohatry hoe somary mibalance misy ohatry ny balance iny zavatra iny de mipoa eo ambonin'iny sarety iny a tsy tonga de eo am'le omby daholo fa misy ny fandehanan'ny pneu misy fotoana iny a mandeha ahoana zany filazan'izany ianao hoe tsy hoe mitavesatra be ato na mitavesatra be ato fa eo ihany le izy fa ilaina ihany nefa ny vozin'le omby tsy voatery hoe mavesatra be iny satria tsy ny poa eo am'le hazo iny a
mipoatsy eo am'le hazo fa ery am'ilay le bainina zany le sarety. Alleloia. Fa ny olona mietreta hoe zioga mavesatra be mihitsy zany ao am' Jesosy zany. Ny zioga eto de zao ny antony ilana ny zioga de matetika ny zioga ho an'ny omby anankiroa. Le zavatra ohatr' zany de miaraka. De ny asan'ny zioga ravana malala tsy natao anavesarana fa ny asan'ny zioga mampitovy tantana ny lalan'ireo omby ireo. Raha mandeha zany ny omby mivily akavia de miara-mivily akavia noho ninona no le zioga, miara-mivily akavanana no le zioga, miara-mijanona no le zioga, miara-mandeha no le zioga. Alleloia. Jesosy miteny eto ny ziogako. Zany hoe Jesosy efa nisy zioga fa Jesosy te hizara zioga aminao. Alleloia. Ny tanjon'i Jesosy de niara-dalana aminao. Ary raha mavesatra io entan'io tsy ianao no mitondra an'io fa Jesosy. Omeo a Jesosy ny entanao. Tadinareo zany izy zany. Fa izy no iay anao ambony 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 ambony. Ataontsika zany hoe Pentecoste. Alleloia. Ny tanjona amin'iny zioga iny tsy ny anavesatra. Hoy Jesosy eto ny ziogako ka menala amin'ny famaliam fanasady tsy miavina poa de hita fitsaranao amin'ny fanahinareo mamora ny ziogako ary maivana ny entako. Alleloia. Fa ny olona mahita hoe zioga de tena mbola izy ziogako hoe miaraka amin'Jesosy nefa ampitondrain'ny satana ny ziogany ohatry ny vita ihany. Firy taona ianao zany nampitondrain'ny satana ny zioga. Na ampitondrain'ny satana ny zioga naparaka. Ohatry mahita paraka de tsy mahavita n'ininy zioga. Na ampitondrain'ny satana ny zioga ny aretina rehetrarehetra zao hoaninao daholo rehefa mety karazam-panafody. Alohan'ny atolona fanafody efa karazany 5 hoaninao. Mifoko ianao fanafody karazany 5. Zioga. Ampitondrain'ny satana ty zioga mavesatra rehetrarehetra ty. Tsy mahazo mihinana tongolo, tsy mahazo mihinana an'izao. Vao mihinana vorovorokena maso tantely de voan'ny maninona avy moa. Betsaka. Zioga ngereny ravany. Zay raha vao manao an'izao de zay fianakaviany taranak'ela vao manao an'izao de tratran'izao. Zioga reny. Reny ny zioga ary ny olona ampitondrain'ny satana ny zioga ny tsy mahalala mandanjalanja n'izany sy miteny hoe be loatra sy ny sisa. Fa Jesosy vao miteny hoe ziogako eto ny ziogako de matahotra ny olona. Fa ny fitondrana ny ziogan'i Jesosy zany ravy na fiarahana mandeha amin'i Jesosy. Fiarahana mandeha amin'i Jesosy. Zay alean'i Jesosy ny aleantsika satria tsika kristianina. Ary raha kristianina ianao de nefa ianao tsy mitondra zioga. Ziogan'i Jesosy tsy miara-dalana aminy. Jesosy te ho any amin'ny ankavanana fa ianao ny any amin'ny ankavia any. Tsy mbola voatazon'ny zioga ianao. Eto ny ziogako ka mianara amiko. Dikan'izany hoe mianara amiko zany de zao. Mianara amiko mianatra zany misy resaka hoe fampianarana. Resaka fampianarana zany misy ny mpampianatra de misy ny mpianatra. Ny atao hoe mianara amiko de zao tongava mpianatra ianareo. Tongava mpianatra. Zaho mpampianatra de tongava mpianatra. Mianara amiko. Alleloia. Zay taloha manao art martiaux zay taloha. De zay manana maître. De zay mpianatry le maître anay. De zao io maître anay io malaza be tao Antananarivo tao. Rabota zay anarany. Fa zay mirehare mihitsy zay taloha. Mandeha miavy mianatra iny. Mpianatra Rabota zay satria zay maître anay zay mahay miady zany. Ary zaho vao tenenina fotsiny hoe ianona namonina anay na ianona ohatr'izao de tonga de tongavana any de vonony ary izy na olona izy de resiny. Tsy mbola hita olona zany naresy an'izay maître anay zay. De isaky ny laroberivo ampianariny miady, de ampianariny teknika. De sambatra mihitsy manana anazy satria asa tsisy mamono intsony.
fa jesosy androany te ho maître anao. Mianara amiko ataovy mpampianatra reo a dia midira mpianatro nareo. Halleloia. Jesosy ny maître atsika, tsisy maninony zany tsontsika. Misy fotoana misy olona tonga taty an-tranonay dia ohatrany hoe nanofo ratsy, dia zao ny fandresen-dahatra le olona zany nanofo ratsy fa ato an-tranonay tsisy fanaratsy. Halleloia. Ato an-tranonay tsy possible hisy matotoa zany. Ary raha misy matotoa ary tokantrano ipetrahanay, nena misy trano misy matotoa reny ary sahanay manofa anay satria fantatray fa amin'ny alalan'ny fotoam-bavaka, amin'ny alalan'ny asan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy misy tapajanona eo ny fanaratsy. Halleloia. Zay miaraka amin'ny maître. Halleloia. Zay mihitsy tenenin'ny ranabavy Maria Charline io, mianara amiko manao batahaka ho mpianatra ianareo. Halleloia. Zay andidiko anareo dia ataovy. Halleloia. Ka ho fitaratra manahafa anay hozy isy Paoly. Hozy Paoly tamin'ny mpianany manahafa anay. Halleloia. Mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona poa. Zakaria, bokin'ny Zakaria 7:7 ahitanareo an'izany. Zakaria 7:7. Aminaran'i Jesosy mifalia indrindra ry zanaka zina zanaka vavy. Manao ve fifaliana ary Jerosalema zanaka vavy, indro mpanjakanao avy ho anao. Marina izy sady manam-pamonjena, malemy fanahy sady mitaingina biriky dia zana biriky tanora. Ianao tsy mahita Andriamanitra malemy fanahy ohatran'io Jesosy tsika. Na andro ana eno mpanompon'Andriamanitra ny tantara hoe misy fotoana hono zany manao fotoana amin'ny Jesosy ry zareo mpiangonana, manao rendez-vous amin'ny Jesosy. Dia io Jesosy io zany rehefa miteny hoe iona aminao tokantranonao aza amin'ny 9 alina ohatra, dia tonga tokoa izy amin'ny 9 alina dia mae olona efa mivonona be tadidiko mihitsy tamin'izany. Mampianatra izy hoe 7 lamba fotsy daholo eo hatraminareo ao avy Jesosy. Ito daholo ny valavalana zasiana mivoha. Zavatra maromaro ohatr'izany. Dia tadidiko nisy olona hono zany nomeny Jesosy fotoana tany Madagasikara taty izy io hoe nomeny Jesosy fotoana amin'ny 3:00. Teny zany Jesosy amin'ny 3:00 iona aminao hatraminao. Dia ny olona nefa mbola niasa le olona io. Dia izy amin'ny 3:00 io maika hamonjy an'le fotoana, paikany amin'ny 3:00 izy mbola eny ambony, mbola andeha hiakatra taxi be andeha hody hanenjika an'le fotoana. Tezitra be hono Jesosy. Zay mihitsy ilay tantarainy. Dia zao no teny Jesosy, tsy manaja anahy ianao. Dia niraisin'i Jesosy hono le ohatrany hoe film izy, raisin'i Jesosy hono le olona io, raisin'ny tavozina akanjo dia natotony tamin'ny tany eo amasom-bahoaka eo Beoririka eo. Nafitetaka Jesosy tamin'ny tany satria nanino tsy nahaja an'le fotoana tamin'ny 3. Samy mihaino anazy. Satria Jesosy tsy mba Jesosy le ivavahako za tantarainy ty olona ity zany. Dia voly ravana amin'ny manao an'izany dia voly za manala baraka any mason'olona sy manao zavatra masika be ohatr' izany. Ny Jesosy toriana aminao dia Jesosy mahalemy fanahy sady tsy miavona po. Impiranao zay nanao fotoana sara riva andeha hivavaka. Raha alina tsy atory fa andeha hivavaka. Taitranao efa amin'ny 9 maraina. Tena tsy tafavavaka tamin'ny alina. Natao iny Jesosy zao ianao. Jesosy miteny aminao androany, mianara amiko fa malemy fanahy nge sady malemy fanahy sady tsy miavona poa. Halleluia. Aravana androany tena hoe teny aminao mihitsy androany hoe raiso Jesosy, raiso le fitsarana, raiso Jesosy le malemy fanahy fa tena te hamonjy ny fiainanao izy. Jesosy le miteny hoe mianara amiko, misy zavatra ampianaran'i Jesosy atsika. Dia ampianatra atsika Jesosy
ny lalam-pamonjena ny lalam-pahamarina dia ny fanaovana ny sitraponina ray. Jesosy niteny tamintsika manao hoe Matio ngefa kitsika Matio 12:20 ty le zavatra ampianaran'i Jesosy atsika. Lay tenin' Jesosy io zany hoe eto ny ziokako ka mianara amiko, eto ny ziokako ity le zioka ho anareo zay tsy malala. Matio 2:20 andininy 7:30. Ty ny zioka raha ho anareo zay tsy malala. Inona ary zany mba zioka tenenin' Jesosy zany de ity izy ty. Matio 2:20 andininy 7:30 manao hoe ary hoy Jesosy taminy, tiavany Jehovah Andriamanitra ao mifonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Zay le zioka. Eto ny ziokako. Raha any amin'ny Marka io any amin'ny Marka 2:12 iteny ihany mbola miampy manao hoe Marka 2:12 andininy 30 mbola miampy ohatr'izao io raha Marka ny namaky an'io ny tenin'io. Ko tiavany Jehovah Andriamanitra ao mifonao rehetra, fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Io ny zioka io. Raha te ho tonga amin'i Jesosy zany ianao dia mila tia an'Andriamanitra. Satria Jesosy tia an'Andriamanitra. Nefa ianao anao zay ataon'i Jesosy. Zay mba anjara asanao. Mitsahatra hatreo fitototoana sy ny zavatra rehetra sy ny fierehana ny zavatra rehetrarehetra fa Jesosy andray an-tanana reny fa mbatakalo zany tiavo Andriamanitra. Alleloia. Tsika zao mba manao Gamaliela manohana an'ireny ankizy ireny, tsika tsy mitady tampony fa ny zavatra mba ataontsika dia zao. Mba tenentsika mahafinaritra zao ry zareo any Madagasikara mizara sakafo fa mba tenenina le zaza hivavaka. Mba hoe anatra hivavaka dia hivavaka amin'ny sakafo ary misaotra an'Andriamanitra fa tsy haniratsira an'Andriamanitra. Alleloia. Jesosy tena te hanome antsika fitsarana fa misy takalony. Tiavo aloha ny Andriamanitra ozy Jesosy. Tiavo ny raiko. Ary Jesosy mampianatra antsika hihinan-kanina. Dia le hanina mahafinaritra moa izy Jesosy zay amin'ny Jaonina 4:4-30. Afaka itsika izany teny zany. Hoy Jesosy any amin'ny Jaonina 4:4-30. Hoy Jesosy hoe ny andro dia ny manao ny sitrapony ny raiko. Ny andro dia manao ny sitrapony izay naniraka sy ny mahavita ny asany. Zany ny zioka zany. Mihinana ny hanina manao ny sitrapony ny tena Andriamanitra dia mitendry. Halleloia. Fa zay tia dia tandrina ny didiko. Jaonina 14:21. Izay tia anazy vakitsika izay izay manana ny didiko mitandrina zany dia izy no tia ary zay tia no tiany ny raiko ary zaho tia azy ka iseho aminy. Litanao le fitiavana an'Andriamanitra amin'ny fo sy saina sy ny fanahy sy ny hery rehetra zany tsy hoe tiako fotsiny ianao Andriamanitra fa mila manao ny sitrapony. Ny pirofo fa tia an'Andriamanitra dia satria anao sady manana ny didiny no mitandrina ny didiny. Ravana. Matitioko 2:20 vakitsika teo. Te hanana fitsarana va ianao? Te hahita fitsarana va ianao? Raha te hahita fitsarana ianao dia tsotra ihany ny teniko aminao. Andaontsika ity an'Andriamanitra. Zay fotsiny. Tiavo Andriamanitra. Fa ny olona tian'Andriamanitra zany tsy avelan'Andriamanitra mijaly sy mitotototo. Jerenao daholo ny olona tao amin'ny Baiboly izay tian'Andriamanitra. Tsy mitotototo ary tsy taitra. Raha ianao mahita raha ianao mahita an'izany hoe fitsarana tao amin'izany atao hoe Elisa zany. Efa voadidina fahavalo. Koropaka ny olona maty tsika. Fantany fa tian'Andriamanitra izy. Ary izy manao sitrapon'Andriamanitra. Fantany fa tsy haninina izy. Andao zany te teny amintsika rehetrarehetra hoe
raha mbola tsy tafiditra ianao midira ao am'le zioka raiso le zioka jesosy efa mitondra zioka anankiray mitady namana izy tsy hoe omby akory ianao sy jesosy tsy hoe omby akory tsika sy jesosy fa ny zioka natao ampiara-dalana ny omby fa ny ziokan' jesosy natao ny iarahany lalana aminao vo mandray ny ziokan' jesosy ianao de lasa miara-tia an'andriamanitra am' jesosy lasa miara-manao ny sitrapon'andriamanitra am' jesosy halleloia ravana malala azonao atao mbola azonao atao izy ary efa le amin'ny toriteny manovany lalam-piainanao hoy jesosy am' Jaona 13:15 manao hoe fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nylazaiko taminareo tiavany Jehovahandriamanitra ao mifonao rehetra ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny herinao rehetra zay ny zioka omeny jesosy atsika am'ty androany ity ilainao ve ny fitsarana raha ilainao ny fitsarana mino aho fa samy mangeta hitan'izany fitsara zany tsika rehetrarehetra andao hiditra araka an'le zioka andao hiditra hitondra an'le zioka ny amintsika misy fotoana na ny fitondrantsika an'le zioka fotsiny ary de efa mampimenatra atsika eny am'izao tontolo zao mamenatra atsika eny anivon'ny fianakaviana eny anivon'ny namana isan-karazany ianao zany lasa kristiana lasa mivavaka ataovy eo ambonin'izany inona ny tianao fitsarana ve sa fitotototoana fiasana fatratra vesatreta nitakano io de tsotra midirao am'le zioka midirao am'le zioka fa io sady zioka maivana ny mampitondranao an'le zioka malemy fanahy sady tsy miavona poa inona indray ny tedavitsika ary amana mahereza de samita inony tompo a makanisa ty amiko ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa za mianareo fitsarana raha mbola tsy hitanao zany fitsarana zany a raiso ny ziokan'i jesosy androany eto ny ziokako ka mianara fa malemy fanahy sady tsy miavona poa ange ahy de hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo tianao ve zany ahita fitsarana ho an'ny fanahinao ary ny fitsarana zay raisinao fitsarana entinao miakatra ny an-danitra io halleloia halleloia de hita fitsarana ho an'ny fanahinao ianareo fa mora ny ziokako mora ho a ary maivana netako inona mba hitana etsika miaraka am' jesosy inona fanenjehana nge tondrotondro molotra isan-karazany nge rianinareo ny zany nge mba retsika maivany zany raha meo hatramin'ny fitototototsika sy ny fijaritsika hatram'izay a maivany zany maherezy ianao a de samita in'andriamanitra halleloia
nahoana no tomany nahoana no mesento miadireri bayanao tupunane ao lanao ni salasar alananjarata amidu ianao angkanesati kanareu sayuri angkanesati kanareu yadirer ianaramiku bayuzau anumbe anareu witarana di Jesus magkanesati kanareu sayuri magkanesati kanareu yadirer ianaramiku bayuzau anumbe anareu witarana oh anumbe witarana oh anumbe witarana. Rahantsika vavaka zany toroteny zany sy zany iray zany rahantsika ry havana malala tena hitenitsika androany hoe horaisinay Jesosy ilay zioka. Alleluia. Satria androany tena andray an'izany zioka zany ry havana, zioka maivana tsy mampitondra antsika mavesatra zany Jesosy. Andriamanitra tsy mba nampitondra antsika izay mavesatra zany. Tadidio fa mbadiky ny didin'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra dia mitsinjo antsika Andriamanitra. Mitsinjo antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ireo didiny rehetrarehetra ireo dia misy tombotsoa antsika, tombotsoa amin'ny fiainantsika ho amin'ny fiarahamonitsika. Tsy mba Andriamanitra manome zava-mavesatra zany. Antsika hivavaka amin'izao fotoana izao dia mitenena ianao androany hoe Jesosy raha mbola tsy niraisiko ny zioka, raisiko Jesosy androany. Hiara-dalana aminao aho, ny fanapahan-kevitrao fanapahan-kevitro, ny fisainanao fisainako. Alleluia. Izay tianao no tiako, izay alehanao no alehako. Izay ilay zioka rehavako malalako. Ary fantatritsika tsara ny zavatra ataon'i Jesosy, alehan'i Jesosy fa andehanao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mivonoana ianao fa raha hiara-dalana amin'i Jesosy ianao dia andehanao sitrapon'Andriamanitra ianao izay. Fa ao ambadiky ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra, tombotsoa avokoa zany. Halleluia. Tombotsoa avokoa zany dia avako malalako. Hivavaka tsika dia teneno hoe Jesosy eo tena omeo ahy ny zioka fa hitondra ny zioka anao ahy. Hatramin'izay heverinao fa miantsoantso an'Andriamanitra fotsiny, mivavaka fotsiny, tsia manao ny sitrapony mitondra ilay zioka. Fa mahafinaritra zioka maivana ary ny mampitondra ny zioka olona sady Andriamanitra malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy tamin'ny fotoana androany
misaotra tamin'ny teninao izay voazara teto tamin'ity androany ity. Ho anao anie ny voninahitra makasitraka satria avy aminao zany. Dia ianao anie fanahy masina nondraka ny voizana fafy tamin'ity androany ity mba amoazany zany vozany avy zato eny anatin'ny fiainan'reto olona ireto. Mety misy olona mety diso hevitra hatramin'izay Jesosy mieritreritra efa niaraka taminao, efa nanompo an'Andriamanitra, nefa mbola tsy nanao anaty sitrapon'Andriamanitra ray azy. Mbola tsy niditra tamin'ny fidiranao anatin'ilay zuga irahana aminao Jesosy. Fa androany ataovy miantefa amin'ny olona rehetra zany teny zany hoe mankanesa ty amiko ianareo. Fa miasa fatratra sy mavesatretana nge zay Jesosy amin'izao andro farany zao. Mafy ange ny fiainana Jesosy. Tena renay hoe miakatra ny vidim-piainana, mampitotototo zao fiainana zao. Fa tena ilainay fatratra amin'izao fotoana zao ny makeo aminao, ny makeo aminao, ny miara-dalana aminao, manao zay tianao. Saotra Jesosy aho. Tafiohery zay tsirairay avy. Dia tena ampitoerao ty anatinay Jesosy aho. Zany fitiavana miara-dia aminao zany. Zany fitiavana manao ny sitraponao zany. Zay tena hiditra anatin'ny zuga androany. Isika rehetrarehetra izay tena te hitsahatra, te hahazo fitsarana, teneno mihitsy androany Jesosy hiditra ao amin'ilay hitondra an'ilay zuga miaraka aminao aho. Hitondra an'ilay zuga maivana anao ny sitrapon'Andriamanitra, ity an'Andriamanitra ary hitandrina ny didiny aho. Alleluia. Zay ny zuga hoentintsika manomboka androany. Dia ho hitanao fa Jesosy amin'ny fitsarana ho an'ny fanahinao. Dia ho hitanao zany tena hoe tonga eo amin'ny tanjona irina hoe mitsahatra ianao. Manana fitsarana mahafinaritra eo amin'ny fiainanao. Tsy miasa fatratra, tsy mavesatretana, tsy mitotototo, fa manam-piadanana. Saotra Jesosy. Dia erany haja ny saotra sy ny voninahitra efa anao hatramin'izay dia ho mandrakizay. Zay tsy voalazaka ianao manala ny mahasoa, dia anaovy ny zava-mahasoa, anaovy ny zavatra zay tsy takatry ny sainay reto olona zay miaritory reto Jesosy. Aneho zava-mahagaga saripatarina izy ireo. Aneho fahagagana, taio, meo fitsarana, meo fitahina. Ary tena hoe menao fitsarana ny fanahiny. Dia ho ataonao ampiky ny zay, ho ampiky ny fahasoavanao, tsy horin-javatsoa amin'ny anaran'i Jesosy. Dia vozy Satana fatra amin'ny rano afaka hitsainka na dia litera ray tamin'izay nafafy teto amin'ity androany ity. Misy saotra Jesosy aho. Halleluia. Amen. Ivavakantsika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao ampandrosotsika ny nambavintsika Iama ivavaka ho an'ny firenena. Tainy tompo ranambavy Iama. Alleluia. Tainy tompo pastera, tainy tompo tsika rehetra tonga amin'izao fotoana izao. Iara ivavakantsika ho an'ny firenena sady amaranantsika fotoana. Ry Andriamanitra raina tsara indrindra ho velom-pisaorana anao zahay amin'izao fotoana izao. Velom-pisaorana anao zahay raha masina ho satria tena hoe sambatra tokoa zahay satria tsy olombelona. Ka andangy ianao fa tena hoe manome anay azany teny mamy zany tsisy Jesosy malalo. Anome anay an'izany afa-tsy anao rery ihany. Ianao ilay nifidy anay. Ianao ilay be fitiavana. Namory anay eto, nanome anay an'izao fotoana izao. Tena hoe manaraka anay isan'andro tokoa Jesosy malalo ny fahasoavanao. Makasitraka Jesosy malalo amin'izao fotoana izao. Mbola nomenao an'izany teny mamy zany zahay. Amin'ny hoe tondrasanay ny entanay mavesatra eo anatrianao. Jesosy malalo, tena velom-pisaorana anao zahay. Velom-pisaorana anao zahay Jesosy malalo na dia be azany otanay. Mbola ampianonao an'izany teny masina izany. Mbola nomenao mpanomponao. Tena hoe amelombelona ny fananay indray. Velom-panantenananay hatrany Jesosy malalo. Ampifikitra anay hatrany izany teninao masina izany. Ka tonga anay Jesosy malalo, tsy hitoky amin'inona zay fa ianao rery ihany. Ianao ilay azonay anteherana, ianao ilay azonay antorana amin'izay zavatra rehetra miseho eo amin'ny fiainanay makasitraka ray masina ho. Mbola fonanay anatrehanao Jesosy malalo izay rehetra nataonay tiaraka ny sitraponao. Ankehitriny Jesosy malalo mivelom-pisaorana ny amin'ireo mpanompona nitondra ny zany teninao zany, eo teo pastera namelabelatra ary nivavaka amin'ny fanombohana. Makasitraka ray masina indrindra ny aminay tsirairay avy narovinao ny connexion tamin'izao fotoana izao ka nafahanay nakafy an'izany teninao masina izany.
mbola misaotra anao zay Jesosy malalo amin'izao fotoana zao fa hitondra-bavaka ho amin'ny firenenay. Misaotra anao foana Jesosy malalo ny amin'ny fotoana zay omenao anay hitondrany am-bavaka zao amin'ny firenenay zao, zay tena hoe tondra enta mavesatra tokoa Jesosy malalo, zay tena hoe mbola hiangadin'ny fiainany ratsy isan-karazany Jesosy malalo, zay tena hoe mbola feno Jesosy malalo tsisy sino ao anaty izany firenena izany, nefa dia tena miazakazaka tokoa, nefa dia tena hoe miasa fatratra Jesosy malalo, fa dia tena hoe tsy hita zay toniany satria Jesosy raha manalavitra anao izy ireo, satria Jesosy mbola ao amin'ny fanimpotsampy isan-karazany, filalaovandratsy isan-karazany, betsaka nefitra mampifaraka azy ireo aminao Jesosy malalo. Ankehitriny zay tondra-bavaka ihany zay Jesosy malalo, nefa zay tsy mahay manova amin'ny fiainany izy ireo, fa la ifanainao sarobidana Jesosy malalo, tena andrafitra azy ireny, ikasika azy ireny Jesosy malalo. Atidio ny vahoaka malagasy Jesosy, mba tena hoe hiantoraka eo aminao. Atidio Jesosy malalo, ka sy ho fony tsirairay avy, tena hoe hivavaka marina, tena hoe hitoky aminao marina Jesosy, satria Jesosy malalo fanimpotsampy dia tena hoe asany maizina, tena hoe mahavera azy ireo, tena hoe mahatonga an'izao zavatra rehetrarehetra miseho amin'ny fiainany malagasy zao Jesosy malalo. Zava-dratsy tanteraka Jesosy malalo zany, ao ny fandriampahalemana, ao ny aksida isan-karazany, ao ny tsisina, ao ny abetrana Jesosy atrehanao zany firenena izany, afenao fanamasinao zany, aoka Jesosy malalo ireo mpanompon'Andriamanitra zay mitondrenao amin'izany firenena izany, tena hoe mba hitory ny hatsaranao tokoa Jesosy malalo, ka hitaona azy ireo anamasy tena, hitaona azy ireo tena hoe hitoky aminao rery ihany, tsy handeha amin'ny fanimpotsampy, tsy handeha amin'ny filalaovandratsy, dia mahatoky anao zay Jesosy malalo, hikasika zany amin'ny firenena izany ianao, mahatoky anao zay Jesosy malalo fa mihaino zao vavaka rehetra zao ianao, mahatoky anao zay Jesosy malalo fa manana fotoananao ianao, ka tena hoe mbola hiova zany amin'ny firenena izany, tena hoe mbola hanam-piadanana zany amin'ny firenena izany, dia misaotra Jesosy malalo amin'ny fotoananay rehetra eto, ka raha hisaraka eto Jesosy malalo elanelan'ny lery izahay, ao ny andeha atory, ao ny efa mifoha maraina, Jesosy atreho isan'andro ny fotoanan'izy ireny, ny tontolo andron'izy ireny, ka ny andeha atory Jesosy malalo ny andelanao masina ny to manodidina nay tsirairay avy, ka hifoha maraina indray zay raha mbola tsy tonga amin'ny rao lanitra ianao, dia mbola mipetraka eo am-pelantanana ny tontolo andronay rampitso. Dia misaotra Jesosy malalo ny amin'ny mpanomponao rehetra, misaotra amin'ny fiampianao amin'ny fotoana rehetra, misaotra ny amin'ny connexion zay narovanao tokoa, misaotra ny amin'ny reto vahoaka anazy hoe pitrapitra teto, ny atsy toromaso matoky zay Jesosy malalo, tsy ataona tsinitsinina zany, fa tena hoe nahafantatra ny anem-pony izy ireny ianao, mahafantatra ny etaetapony izy ireny ianao, ka natateraka zay rehetra ka sain'izy ireny ary hitahiry tsirairay ana Jesosy malalo, makasitraka ray masina tsara indrindra voninahitra tolotra ao anao mandrakizay, dia ho anao rery voninahitra. Misaotra Jesosy ho fiadanana kosa ho anay tsirairay avy. Alleluia, amen. Alleluia, mankasitraka indrindra ny ranabavy amintsika tao anatin'izany vavaka mirehatra ho an'ny firenena izany. Tapitra tokoa ny fandarantsika, misaotra anao na hatrehanatra amin'ny fanina dia efa alina zany ihany mbola eto ihany ianao, dia za matoky fa tsy verimaina akory reny zavatra ninotsika ireny, Andriamanitra tena hikasika ny fiainanao ary amaly fitia atsika tsirairay avy. Raha mbola tsy tonga eny amin'ny ran'andro Jesosy ka sitrapon'Andriamanitra mbola velonay daholo tsika rehetra, dia raha pitso maraina tsika dia efa mihoneto indray amin'ny 7 maraina miaraka amin'izy amin'ny rahalahy anatin'ny commencement ankira iarahana amin'ny rahalahy Jonathan sy famotinana ny tolotena iarahana amin'ny rahalahy Tojo. Dia rehefa vita izay dia isika rehetrarehetra atao anatin'ny groupe sy anareo izay maniry mba hanandrana zany hoe hanao commencement iaraka aminay zany le commencement ataontsika tsy live akory fa ao anaty Zoom, dia hanao commencement anaty Zoom isika, dia vita indray zay dia manomboka ny live tsika eto ho an'ny be sy ny maro, ny fotoam-bavaka sy ny toloteny sabata raha-pitso eo amin'ny 2 amin'ny ray sasany amin'ny 2 eo tarika fotoana mampionina dia mitoloteny ny tena koa faranantsika mifidy arana mahafinaritra be samy hitahin'Andriamanitra ary dia fiadanany tompony eo amintsika tsirairay avy dia eo neto indray tsika raha-pitso samy hitahin'Andriamanitra mahay reza daholo isika tsirairay avy.
amen.